Esika fampivoarana zaza hatramin'ny efa taona. Antoka visandreo olo tavandragny amin'ny fiarahamonina misy anazy mba handray zara feno tokoatra amin'ny fandamonana haregny. Da tiako tokoatra ny ampitombony zanako. Efa niezaka magnasara ny sakafony aho. Indesiko amin'ny hôpitaly izy. Araiko aby ny torohevitra amin'ny fahadiovana. Fizigna da mbola sapako fa sy ampy zany. Samba managny-hevitra anao nga. Tena managny-hevitra aho ka. Anao meky sy magnaraka esika fampivoarana zaza io. Ako ngay marina masanga, nomeo hevitra eky aho. Amin'ny volany voalohany afarany nahaterahany da apio izy hamoagny sainy. Ohatry asio raha talako maso sy mazava ny magnodidina anazy. Omeo raha mikorisagny na raha hiraigny magnenoneno koa izy. Magnampy ny zaza mba hamoagny fahitany sy ny faharegnesany koa izany. Mihamtombo avao izy, da rehefa feno roa na telo volagna eo izy, da efa tokony haiarin-droa sy vadibadiky. Isika seho aminazy ny raha irainy sy ny raha talako maso mba aparisika anazy, apiakatry ny lohany. Avadibadio megnakavia sy megnakavanagna avao koa izy, da ka apetraky sady ka patorigny ela loatra. Hatramin'ny fampianarana zany bon'ny fivoarana zany da sy mitovy fitezanana zaza. Tamin'ity zany mbola sisy ny fampianarana da ohatrany sarosarotra. Hatramin'izao akamberako zaza zany nahazo fampianarana iaho, tena hitako ny fivoarana. Da 3 volagna zany ity de efa haiko nandraindray zavatra izy. Da 5 volagna izy de efa nahay nidoboka sara ity. Sy mitovy zany izy roy nahay ity satria nahazo fampianarana iaho. Da nisy vokatra ny tokotry satria da tena sara zany fampianarana io. Da na hatramin'izay zany da nilamina ny sainko sy ny fotoagnako da nahazo asiny fitombony sy ny fivelarany. Da afaka nanomagna fotoagna satria nahazo fampianarana igny amin'ny fagnapetrako anazy amin'ny fikarakarako amin'ny tragnoko ao. Da nagnampy ana marina nga ny torohevitra nomenao anahy igny. Da misaotra nga. Tsy misy fisaorany nga, firy taogno mesy izy zay any. Efa nihery-tagno nga izy. Raha izany da efa tokony ahay izaka sady ahay ifandray amin'olony izy. Efa mahay avao izy. Ino koa masangagny torohevitra omenao aminahy ampiako anazy amin'izany. Zakao avao izy, ndre da mbola kidikidy. Zakay aminazy aby ny raha tianao atao aminazy. Ohatry, raha itahin-drano izy, da agnotanio anazy sady atoroy anazy ny kopy findranomagna. Ampangalay raha avao koa izy, hagnampy anazy amin'ny fahazahoagny zaka izany. Tondro metagna, da zakay ny tompony ny raha ny rano anazy. Omeo raha anazy raiky izy, ohatry, kopy, sotro, seza madiniky. Da ka ampiasaigny ny raha ifanazy igny, fa da hagnampy anazy amin'ny fampisokafagny ny sainy amin'ny mahaiza anazy zany. Talomako zay zany ay ray aman-dreny da sy malala hoe ino ilana ny fandehanany zaza zany. Fa de hoe zakabe da itezany zagnahary ko lefa zakabe da magnampy anay ray aman-dreny. Ka la tonga ny tetikasana ty zany nagnanzava ny tanjony sy ny votoatiny da nanzava taminay fokon'olo fa da resy lahatra ahy da nampidinay tanteraka amin'ny fandarana asanay fokotanja hoe aika ka ty mifokotra ty zany amin'ny zaza ty zany fagnabeazana ny tena izy ampandroso ny firenena fa da zay zany nakatao. Ampivelatra ny zaza zany da tokony katsaina ny raha mpitombo anazy lanjaina isam-bolagna. Ampianarina mihesikesika izy, ampianarinarina amin'ny tagnatagna raha mba hampitombo anazy sy ara-batana sy ara-saina. Bisbazan tanangan areva.
esy fampivoarana zaza hatramin'ny fahatany antoka e visandrea olo tavandragny amy fiarahamoniny misy anazy mba handray zara feno tokoatra amin'ny fandagnonagny harena.